Manolotra ny arahabahoantsika rehetra raha mahakasika ilay Andro Ratsy Alvaro tamin'ny 5 teo izy dia any manodidina ny distriktan'ny Fianarantsoa no nisy ny foibeny, izany hoe mbola ao anatin'ny faritra Mahatsatra ambony hatrany zany no misy an'ity rivo-doza ity izay andalam-pikisahana miandalana miatsinanana amin'ny hafainganam-pandeha 5 kilometatra isan'ora, tombanana manodidina amin'ny 7 kilometatra isan'ora sisa ny rivotra entiny izay arahana tafiotra eo amin'ny 50 na 80 kilometatra isan'ora eo. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao dia rakotra rahona aloha manerana amin'ny Madagasikara rehefa miamaina miandalana kosa ny any Amorontsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefana. Ny tangoron-drahona izay miaraka amin'ity Andro Ratsy Alvaro ity kosa dia efa nanome rotsakorana betsaka any amin'ny faritra manodidina azy, indrindra aty atsimo atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary manodidina ny faritra Mahatsiatra ambony. Raha ny rehefa voaray avy ety amin'ny meteo Madagasikara tamin'ny rotsakorana nanomboka amin'ny maraina teo ary hatramin'izao dia efa manodidina eo amin'ny 5 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana tany Fianarantsoa androany, izany hoe 5 litatra isaky ny metatra toradroa zany ny orana nyrotsaka tany amin'ny manodidina ny Fianarantsoa iny. Mbola hitoetra hatrany aloha izay orana matevina izay any amin'ny faritra izay olalovanyity rivo-doza ity, arak'izany dia mila mailo hatrany amin'ny mety ho fabetsahan'ny rotsakorana ny any amin'ny faritra Mahatsiatra ambony, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo atsinanana ary ny distriktan'ny Vohibe sy Iakoro. Foana avokoa ny filazana loza mahakasika ny rivo-doza Alvaro ho an'ireo distrikta izay naray izany. Ho an'ny any an-dranomasina kosa indray na dia foana aza amin'ny filazana loza dia saika mbola andrivotra hatrany aloha ny any amin'ny Amorontsiraka ny faritry Menabe, Atsimo andrefana torak'izay ihany koa Morontsiraka ny faritry Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo atsinanana. Ho an'ny alin-drano kosa indray dia mitoetra hatrany ny fampitandremana mahakasika ny onja vaventy manomboka eo Mainty rano hatrany Focap na ny tendrony atsimo Madagasikara ho an'ny Morontsiraka andrefana izay ary manomboka eo Focap ka hatrany Manoro ho an'ny Morontsiraka atsinanana. Entanina ny rehetra mba anaraka hatrany ny toromarika omeny manam-pahefany ny fotony isorohana ny lozan'ny edition. Entanina ihany koa ny ponina any amin'ny manodidina ny faritry Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo atsinanana mba ho mailo hatrany amin'ny fivoahan'ity rivo-doza ity izay tombanana anio alina moa izy nivoaka any amin'ny faritry Vatovavy na Fitovinany satria isamboaravarabe ny ranomasina ka mety manodidina eo amin'ny 3 hatramin'ny 5 metatra ny ahavon'ny onja. Ahina ihany koa ny mety sy tondra-drano an'ireo faritra moratondraka eo ampivoahan'ity rivo-doza ity any an-dranomasina indray. Rehefa mivoaka an-dranomasina izy dia vinavinaina analavitra ny Morontsiraka Madagasikara miandalana, tsy ahina kosa ny mety hiverenany an-tanety indray. Arak'izany dia miverina ao anatin'ny volonandro fahavaratra tsotra indray zany sika manomboka rahampitso. Izay ny vaovao mahakasika ny Alvaro, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.